Handao ny Madagasikara kosa moa andriamatoa Sandile Shalk filohan'ny biraom-pifandraisanan'ny Sadc eto Madagasikara nandritra ny lanonana fanaovam-beloma dia nanome ny heviny ity iraky ny Sadc ity mikasika ny resaka izay nataon'ny masoivoho frantsay vaovao noresahany ihany koa mikasika ny fiverenan'andriamatoa marika ravalomanana tanteriny lova ramanantsoa aminao eo amin'ny sariny Christian Rakotondramangany anjinjininy izay. Tsy misy mitanila fa iray ihany ny fanapahan-kevitra raisina mikasika ny ezaka fivoahana amin'ny krizy ho amin'ny Madagasikara. Tokony ilahatra amin'ny fanapahan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena ny troïkan'ny Sadc sy ny vondrona afrikanina la Frantsa amin'ny maha-mpikambana azy ao ny heviny groupe international de contact na ny GIC hoy andriamatoa Sandile Shalk filohan'ny biraom-pifandraisan'ny Sadc ho maly riva taorian'ny lanonana fanaovam-beloma azy tetsy amin'ny hôtel Carlton na Ejenosy. Efa noresahan'ny Sadc ombenombeny ihany koa ny fiverenan'ny filoha teo aloha andriamatoa ravalomanana marika eto Tandrazana. Isy ny fivorimbe izay ho toto-sainy ny vondrona afrikanina ny Addis Abeba amin'ny herinandro avy zao ary isy ny fanapahan-kevitra lehibe ho raisina mikasika ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fomba hiverenan'andriamatoa ravalomanana marika sy ny famatsim-bola ary ny fanampianan'ny malagasy amin'ny fanatotosana ny fividianana mangarahara sy ekeny rehetra ho hiatrany ty masoivon'ny Sadc ty. Tao anaty lanonana pirahalaina tanteraka no nitotosaina ny fanaovam-belomany andriamatoa Sandile Shalk. Hamonjy andraikitra hafa ny andry Afrika Atsimo ny tenany. Amin'ny farany herinandro manaraka kosa no fantatra izay solo azy eo amin'ny fitantanana amin'ny biraom-pifandraisan'ny Sadc eto Madagasikara.